ampifaliana trano riavana malala no azoantsika miony re mity andro omeny tompo antsika ity, azoantsika miainy ny ten'Andriamanitra ary andray ny fampianarana tsara ho antsika koa ao amin'izany. Ao aminareo izay olom-boafidy araka ny farana rahateo, izay n'Andriamanitra ray amin'ny fanamasina amin'ny fanahy, ao amin'ny fanarahana sy fahafahandrahan'i Jesosy Kristy, ampitomboina ao anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Alarobia 12 Mey 2022, imanjinantsika lohahevitra manao hoe miasa ao mino ny fanahy masina. Andeha riavana hidera sy ankalaza amin'ny voninahitrin'Andriamanitra isika. Fanilo ny tombo sy fanazavana ny lalako ny teninao, efa nianina aho fa hitandrina amin'ny fitsipika marina ka nefaiko izany. Amporiana indrindra aho, Jehovah veloma aho araka ny teninao. Jehovah, aoka anie mba akasitrahanao ny fanahy sitrapo alokon'ny vavako ary ampianaro any fitsipika aho. Atenda ihany ny aiky mandrakariva kanefa tsy manadiny lalanao aho. Ny ratsy fanahy mamela-pandrika haningotra kanefa tsy mania miala mididinao aho. Efa ndraisiko lovako mandrakizay ny teny vavolombelonao satria fifalian'ny foko izany. Apetrako ny foko ka toy ny didinao mandrakizay hatramin'ny farany. Amen. Ivavaka isika. N'Andriamanitra fitiavanao, misaotra anao izay nitahirana teo ambany fahasoavanao, fa no famindramponao
noho ny fitiavanao izany. Ko mankalaza midera mame voninahitra ianarinao masina izay fa Andriamanitra tsara ianao. Mamela ny hery kay Tompo, mamela ny fahadisoana nataona teo anatrehanao. Vonoizy ny hery kay hafao izahay. Mangataka fananao masina izay hiasa mahery ety anatinay, andraisanay nofinaina ho anay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny finainao antsika miteny teny avy malala dia hitanao amin'ny filazantsara soratan'i Matio. Matio 4 ny 1 ka hatramin'ny 11. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary Jesosy dia nety mifanana ka nenefitra mba halainy devoly fanahy. Ary nifadianina 7 andro 7 alina izy, ko noho ny afaka izany dia noana. Dia nanatona ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo reto vato reto. Fa izy kosa namaly ka nanao hoe, voasoratra hoe, tsy mofo ihany ny iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo an-tampon-tempoly. Dia nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, menjera ny ambany any, fa voasoratra hoe, izy andidiny anjeliny aminao, ary eny tanany no hitondrandreo anao, fandrao tafotoana amin'ny vatony tongotrao. Hoy Jesosy taminy voasoratra hoe koa, aza maka fanahin'i Jehovah Andriamanitra aho. Ary ny devoly nitondra azy indray nakany tendrombohitra avo dia avo, ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba mivoninahitra. Dia nanao taminy hoe, izao rehetra izao dia omeko anao raha enkohako anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy, mandeha anao ry Satana, fa voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao, ary izy ireny ihany ny tomponao. Dia nandao azy ny devoly, ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray havana malala, ao aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Mofinaina vakina tamintsika teo. Matio 4 ny 1-12 tantara nakany devoly fanahy Jesosy. Inona ry havana nasongadiny eto? Resin'i Jesosy mifakam-panahy izany ry havana. Afaka andresy tahaka azy koa ianao izany. Afaka andresy tahaka azy koa isika. Rehefa avy natao batisy Jesosy dia nitoetra taminy fanahy masina. Ny fanahy no nitondra azy akany nenefitra nandritra ny 7 andro sy 7 alina. Ny efitra dia nanambara tany foana, atsiarovana ny tantaran'ny zanak'Israely niala tany Egypta. Jesosy Kristy no ilay Adama faharoa, ilay nahatoky teo masin'Andriamanitra sy natohitra ireo fakam-panahy izay niatra taminy. Fa tsy tahaka ilay Adama voalohany izay nanaiky ho voafitaka ny menarana. Nataony menarana fitaovana ny tenin'Andriamanitra izay nomena ny Adama sy Eva tamin'ny nakany fanahy azy tao. Tahaka izany koa ry havana tamin'ny nakana fanahin'i Jesosy. Lavo ny fakam-panahy ny olombelona voalohany, fa Jesosy kosa naresatra amin'ny farany. Ny fandresen'i Jesosy no satatry ny fandresen'izay rehetra manaiky ny fitarian'ny fanahy masina. Izany ry havana. Resin'i Jesosy ny fakam-panahy, ny tenin'Andriamanitra ny fiadiana andreseny. Izany, tenin'Andriamanitra ny fiadiana andreseny. Tokony ho mariny eto ry havana, fampiasain'ny devoly famitahana ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa nefa no nentin'i Jesosy nanohitra ny devoly arak'izao. Ny naresen'ny fakam-panahy voalohany dia ny tenin'Andriamanitra izay nampatsiarovana ny aretan'ny zanak'Israely tany anefitra nandritra ny 7 taona. Tamin'ny faharoa dia nasehony tamin'ny alalan'ny soratra masina fa diso ny fampiasan'ny devoly ny tenin'Andriamanitra. Ary mbola nankininy tamin'ny tenin'Andriamanitra hatrany ny fandresena fahatelo. Ny tenin'Andriamanitra no sabatry ny fanahy. Ry havana malala, resin'i Jesosy ny fakam-panahy. Afaka andresy tahaka azy koa ianao, dia ilay tenin'Andriamanitra hoentinao mandresy ho fitaovam-piadiana andresena izany fakam-panahy, izany devoly izany. Izay izany ry havana, raisany ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao noho ny mofinaina nomenao anay izay milaza fa resin'i Jesosy ny fakam-panahy, ko afaka andresy tahaka azy koa izay mino azy, izay mandray azy ho taony sy mpamonjy. Ka ny teninao Andriamanitra no fiadiana andreseny. Tompo, vavaka aminao izay ho amin'ny ankorana kristiana tsiraray, hatsiaro hiasan'ny fananao masina tokoa, hazoto hamaky ny soratra masina ka hina Jesosy ho mpanjaka ny tokantrano,
hanaiky ny fitondrano Andriamanitra. Tompo, sitrano ireo marary ka omenao fanantenana ho amin'ny fanasitranana. Mpanasitrana mahindrindry ianao, ko atoan'ny tompony asa fitsaboana. Tompo, ampiraizy ireo azo mantso, voadio ireo mareo sikola sy ireo sahirana. Da io indray fihazakazanay amin'ity anio ity. Tanterao Tompo, izay mahasoa ny mpanomponao tsiraray no ny asa fananao masina, ary dia avoto ny firenenay. Ny vavakay dia tao anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanasitrana anay, izay efa nampiomina anay tamin'ny vavaka manao hoe: Ranay izay any an-danitra, ao masina anie anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo any anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izay fotoana riavina nitsodrana totranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza manana inona faoka ny fihavana sy fona mba fisaorana no hitanao manambara fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadan'Andriamanitra sy motro ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.